Mbola mpifaliana mandrakariva no iarabananao izay manatrika sy manaraka izao fandarana izao. Mirary ianao mba hatsapany fanatrehan'ny tompo ao anatin'ny dinidinika izay ho tanterana. Ka mialohany tena irosotsika ao anatin'ny dinika ary dia manasa anao hanondrika an'lohanao fa hivavaka isika. Rahanay izay any an-danitro, ianao lahiray nahary ny lanitra sy ny tany. Tompony tompo petaka ny mpanjaka mahaifanjavatra rehetra atolotray ho anao rery ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafehezana ny fisainana. Ka mahatonga no teo anatranga tany nafona aminao zany ankehitriny. Koa mangataka mandrakariva ny fahazavan-tsaina mba ahafahana mahatakatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny teny ary aoka ho tonga nofo ao anatinay izany ka hitondra fanavaozana amin'ny fiainanay. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ny soratra masina dia mitarika ny rehetra ho amin'ny fahazavan-tsaina ananana fiainam-baovao. Raha miresaka zany zao, ny Jaona 5:5. Jaona 5:5 any andininy 7:30. Dia zao no vakiana ao. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Ay zany rehefa mandinika, ary tena teneny dia dinio rehefa mandinika ny soratra masina dia mahita an'izao. Ary mahasamy hafa an'ilay hoe mandinika sy mamaky. Raha mamaky zany dia mijanona fotsiny eo amin'ny famakiana. Fa rehefa tena mandinika, mila fotoana zany io ary mila fifantohana dia hitan'i Jesosy. Satria efa nambara tamintsika teo fa ny vahaolana kay ao amin'i Jesosy. Ary izay no miteraka ny olana. Satria fehezany zava-misy raisina avy aty ivelany ny olombelona fa tsy lay ao anaty ilay tena izy. Karakaraky ny andiniana ary dinana lalina mihevitry ny soratra masina dia hitany Kristy ary amin'izay lafin'izay any. Fa ity tontolo ity nefa mifehy no any amin'ny zavatra avy aty ivelany, ny zavatra izay resahana ary mandray an'ireny ka tsy afaka mifantoka ary izay mampatonga ny hoe lasa ozy satria ilay filana izay mangeja sy mifehy ary tena mibaiko mihitsy ary dia tsy ahafahana manao any sitrapon'Andriamanitra. Andao vakitsika ny teny ao amin'ny Joda. Joda 1:1-10. Joda 1:1-10 dia zao vaky ny teny. Ireo dia mpimonomonina sy mpimomoy mandeha araka ny filana ary ny vava manao teny miavonavina loatra ka mandoka olona mba hahazahoany zavatra. Izay indrindra ilay fimonomonona sy fimenomenonana amin'ny toe-javatra rehetra ary zay daholo. Ary tena resahany averiko vakiana mihitsy ary ilay teny. Ary ny vava manao teny miavonavina loatra. Ny vanim-potoana izay misy atsika dia mahatonga ny olona tsy tena ho tonga saina amin'ny toe-javatra ary tsy afantatra hoe fa misy zavatra diso tafahoatra loatra anie zany fa tsy mahatsapa ary izay mihitsy ilay famitana ary fehezan'ity tontolo ity ny olombelona amin'izao fotoana izao. Satria rehefa tafiditra ao anatina krizy izy dia tsy tompony tena intsony. Ka na ny teny izay avoaka ary dia teny mandratra ny ankamaroany satria misy teny tsy voahevitra. Ary eo indrindra no amin'ny tany mpanjaka an'izao famazinana izao ny amin'ilay fahafahana amin'ny safidy. Raha ny tokony ho izy mantsy ny safidy dia miainga amin'ny fisainana mazava. Fa ny vanim-potoana misy atsika zany dia tsy miainga amin'izay fa miainga amin'ny tolotra omen'ny tontolo.
zay mampatonga ny hoe raha andeha etsena ny olona anankiray dia rehefa mety mamatra izy aty zao no vidiana zao no vidiana fa rehefa tonga any etsena izy mivadika zavatra hafa dia hoe safidy ve zay hoe ny safidy amin'izay dia eo indrindra mantsy ny mila azo tsara ny amin'ity resaka safidy ity fa eo zany ilay fandroitana omeny tontolo dia mandiso ny safidy zay hoe betsaka ny safidy atao ampietse-po izay tsy voadinika araka ny tokony ho izy fa tsy maintsy mizaka ny vokany ihany koa ny amin'izay satria raisina ho safidy avokoa zany rehetra izany ka eto zany ilay tiana ambara ny amin'ilay teny dia izao mifangaro eto zany zao ny sitrapon'olombelona sy ny sitrapon'ilay pahary izao ane ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:9-telopolo asan'ny apôstôly toko 7:9-telopolo dia zao no vaky ny teny fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra asony olona ny arabelona taminy ay zany eto ilay sitrapon'Andriamanitra izany dia ny anasony olona hitantsika tamin'ny andininy teo aloha fa ny olona dia ho tia tena eto zany ilay sitrapo anankiray dia ilay sitrapo anatanteraka ny filana rehefa mitenena ohatr'izao mantsy ny olona anankiray be sitrapo be ny olona iny dia tsy inona izany fa andany lany foana anao zavatra tsy mety anatanteraka ny filany fotsiny dia tona fahafinaretana satria soratra masina dia mazava ny resany azy hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ireny koa dia alaviro eto zany ilay mifangaro ilay sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapon'olombelona ka iny zany miankina amin'ilay fahafantarana ny zava-misy ka raha vao ilay zava-misy avaty ivelany no raisinao dia mifehan'ilay sitrapon'olombelona iny fa raha ilay ao anaty ilay sitrapon'Andriamanitra kosa dia manova an'io fisainana tia tena tia volam-pandoka-tena io anasoa ny hafa ary io fanasoavana ny hafa io dia anehoana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra koa ahoana ary no ahafahana mahatsapa sy manateraka an'izany dia mazava ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko 12 Romanina toko 12 dia vakina ny amin'ny ny voalohany dia zao no vaky ny teny ny lohateny eo dia hoe ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina andiny voalohany ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina amin'ny teny vahiny ity fanatitra velona ity dia hoe sakrifisy famoizanaina ka raha resana zany ny sitrapon'Andriamanitra izany dia ny fanasoavana ny hafa zay fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra dia eto zany ny hahafahan'izay ho tanteraka dia misy zavatra ilay fanoloran-tena tanteraka ho fanatitra velona io dia tsy inona fa manao sakrifisy an'ilay filana amin'izay fotoan'izay dia afaka niteraka ny sitrapon'Andriamanitra indrisy nefa fa ity tontolo ity mitarika ny olona tsy ho amin'izay ary izay no miteraka ny olana dia izay mahatonga hoe tsy manaiky ny zava-misy tsy misy olona manaikinaiky moramora foana zany
satria efa mampiditra zavatra be dehibe ao an-tsaina ny fiarahamonina, dia reny no eritreritra saintsaina sy visafisaina, dia iny mahatonga an'ilay fanehoana fihetsika tafahoatra araka ny tokony izy rehefa ao anatin'ny fahatezerana. Ary izay indrindra ny mahatonga ny soratra masina hitarika anao ao amin'ilay tena vahaolana dia ao amin'i Jesosy Kristy, satria fijaliana sy fahoriana izay hatrehany io tsy mahataty an'io ny olona, ary fantam-panjaka an'izao famezinana izao zany, ary tarihana hiditra ho tafiditra ao amin'ny tsy fahafehezana ny fihetsem-po, andrindra ny tendrim-po, ka ahatonga anao fihetsika diso tafahoatra ary hiteraka fahasombana eo anivon'ny fiarahamonina. Koa miantso Kristy amin'ny alalan'ny teniny hoe mianara amiko fa sady malemy fanahy no tsy miavona am-po. Izay rehetra mianatra ao amin'ny sekolin'i Kristy dia ahita fitoniana ary ahafeny fihetsem-po sy ny tendrim-po manoloana an'ireo toe-javatra sarotra hatrehana ankehitriny. Ka raha mianatra ao amin'izany sekoly izany ianao dia aia tsy tena, ary ho levona tanteraka ilay izao fa ilay endry Kristy tiana ho averiny ao amin'ilay olombelona, dia izay nahatonga izy nanaiko ho faty hamonjy ary izay mahatonga Kristy nanao hoe ny teny manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Efa tanteraka izay, efa nanaiko ho faty eo amin'ny fizaziany Jesosy, ary efa tanteraka izay efa anjaranao ny mandray sy manaika ary hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainana, ny fanolorana ny tena iray manontolo eo amin'ny Kristy. Dia anasanao indray hanondrika anao ny fahivavaka isika. Sotranao izay Jesosy satria nanolotra ny ainao ianao ho famonjenanay, analanay ao anatin'ny fitaka sy ny fanaka ty tontolo ty. Mehoery izay Jesosy, fa nahainao ny asa ao amin'ny saina napaka tanteraka, ka ahafahanay tsolavony ny fitaoman-dratsy, fa anay kosa ny sitraponao ka iseho amin'ny fiainanay voninahitra tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.